faly miarabana ny tokantrano manaraka ny météo-tsika taorian'izay andro maromaro maina izay dia somary miverina tsikelikely indray zany no tsakorana ho ana faritra maro eto Madagasikara indrindra any amin'ny faraparan'ny herinandro any. Raha ny maripana kosa indray dia mitoetra trano aloha ny maripana miopapana any amin'ny tapany atsimo satria dia mbola mety ahitana hatrany amin'ny 40 degré celsius ny maripana ho an'ny aritanin'ny Androisy ny faritra Anosy ary koa ny any amin'ny faritra Atsimo andrefana. Raha ny toetrandrontsika ro an'ny rapiso dia misy ny orana malefaka vao maraina ho an'ny morotsiraky ny faritra Nalanjorofo sy ny faritra Atsinanana mandraondraona mety araineriky izay ho an'ny Alaotra Mangoro sy ny ilany Atsinanany faritra Sofia torak'izay koa ny any amin'ny morotsiraka avaratra andrefanosy dia mandraona ny andro zany vao maraina ny ambiny kosa maina tanteraka. Raha ny pitsitolakandro kosa indray mety misy ny tandrivondraona rakotroka ho an'ny faritry Tsava sy ny faritry Diana ary koa ny faritry ny Sofia iny zany mety mahazo an'izay ihany koa ny ety amin'ny tapany avaratry ny faritry ny Betsiboka mety mitoetra ihany koa ny tandrivondraona ho an'ny tapakandro ariva zany ho an'ny faritry Vakinakaratra ny Antany Melaky ary ny tendrony avaratry faritra Atsimo andrefana zany hoe manakaikaiky ny fisarahan'ny faritra Atsimo andrefana sy ny faritry Menabe ny tany kosa indray dia mandraondraona ny andro ny ambiny moa zany mibalika masoandro indrindra ny amin'ny tapany Atsimo Atsinanany Nosy. Raha ny maripana vinavina amin'izay rapiso izay dia manodididina ny 8 ka hatramin'ny 7 ho an'ny avoatany ny ilany andrefana kosa dia mafana ny andro satria dia misy hatrany amin'ny 30 ka hatramin'ny 40 degré celsius ny maripana ambony indrindra ho an'ny ilany Atsinanana indray dia eo amin'ny 30 ka hatramin'ny 430 degré celsius maripana vinavina ambony indrindra amin'izay rapiso izay hatrany. Ny toetrandrontsika kosa indray ho an'ny andron'ny alakamisy dia somary efa faritra maromaro no mahazo an'izay orana tandrivondraona izay mety araikotroka izay hatrany mahazo an'izay ny faritry Melaky, faritry Bonglava, ny faritry Vakinakaratra, Menabe, ny tany faritra Atsimo andrefana sy ny tany Anosy. Mandraondraona kosa ny andro ho an'ny faritra Nalamanga, ny ilany Atsinana, Vakinakaratra, Betsiboka, Boeny izay mety misy tandrivondraona ihany ny alina ary ny tapany tendrony avaratry ny Nosy koa dia miaina hatrany ny tandrivondraona zany ny faritry Sofia sy ny faritry Diana. Ny ilany avaratra Atsinanana mandraondraona ny andro indrindra ny tapakandro maraina izay mety misy hatrany koa ny orana malefaka ao anatin'izay ny ambiny dia maina ny andro. Raha ny maripana vinavina amin'izay andro ny alakamisy izay tsy misy fivana firy ho an'ny avoatany ary ny ilany andrefanosy koa dia tsapana fidina tsikelikely ny maripana ambony indrindra satria dia tombanana 30 degré celsius ny maripana ambony indrindra hita any amin'ny tany faritra Atsimo andrefana sy ny faritra Androy ary 30 degré celsius koa ny faritry Boeny sy ny faritry Sofia. Raha ny toetrandrontsika ho an'ny andro ny Azoma dia mbola mitoetra trano zany ny orana amin'iny ilany andrefan'ny Nosy iray manontolo iny mety ahitana tandrivondraona ihany koa ny alina ho an'ny avoatany ny ilany Atsinanana no maina tanteraka ny andro ny maripana vinavina amin'izay andro ny Azoma izay misy fiakarana kely ny maripana ho an'ny avoatany ary ny maripana ambony indrindra manerana Nosy dia eo amin'ny 30 degré celsius zany hoe tsy zay ahitana an'ilay maripana ambony be intsony zany raha ny tapany Atsimo Nosy amin'izay andro ny Azoma izay. Ambaranantsika azy ny tany falotondrivotra teto Antananarivo nijanona tamin'ny antonony izay tany falotondrivotra izay tamin'ny ankapobeny nandritry ny herinandro lasa teo manodidina ny fetrany eo mesa avokoa ny referetra voaray. Raha ny mandrafitry ny toetrandro atao anatin'ny 3 andro no jerevana dia vinavinaina ho antonony amin'ny ankapobeny izay tany falotondrivotra izay eto Antananarivo renivohitra. Izay ny météo-tsika mandritry ny 3 andro rapiso iray fotoana manaraka velomando.